Ewa, fa dimy zao tsika. Tsy midika akory zahay hoe hanentanana rehy haray hivavaka aminay. Tsy midika zahay hoe handresy latrinareo haray hivavaka aminay. Fa ny antony ijoroako eto dia ny fandresen-datra mahakasiky ny fanjakan'Andriamanitra ihany. Na hiaraka hivavaka aminay nareo fa tsika rehetrarehetra moa zany fa samy manana ny fiangonany. Zay ny tena marina, samy manana ny fiangonany antsika. Dia ianao amin'izay no tompo-tsafidy hoe zaho resy latra hifidy, resy latra zaho handatsabato, resy latra zaho amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Ka noho izany tsy manery re tompoko hoe avy aty hiara hivavaka aminay, fa tsipy ateny hatsipy ihany ianao hoe fanjakan'Andriamanitra dia fiadanana, tsisy haihay, tsy misy olana. Zay no mahatonga anahy mandresy latra antsika eto, fa tsy mandresy latra nareo dia hiara hivavaka aminay. Ary tsy fombanay mihitsy ny hitenao hialao ny fiangonana anao dia mandeha anaty aminay hivavaka aminay. Fa ho anao zay resy latra indray hoe aiza marina no mitoran'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Ny olona rehetrarehetra moa tsisy tsy mahafantatra. Rehefa mitoro ny fanjakan'Andriamanitra dia efa malaza zany ho aneran-tany. Dia iny fanjakan'Andriamanitra io hajorontsika eto Madagasikara hoy izy teo. Tsy atsika ny ampijoro anazy fa i Jehovah Andriamanitra izay naneraka ny apôstôly Marika Tatandraza. Izany hoe mazava ho azy zay teniko zay. I apôstôly Marika Tatandraza no hiran'i Jehovah Andriamanitra ampijoro ny fanjakana eto ambonin'ny tany, fa atsika voaka malagasy kosa dia miadana ao anatin'izany. Ka manentana antsika za mba hifidy sy handatsabato an'i Jesosy sy Jehovah Andriamanitra ary hifidy ny apôstôly Marika Tatandraza, satria izy irery ihany no afaka mampijoro ny fanjakana eto ambonin'ny tany. Avy amin'ny alalan'ny apôstôly Marika Tatandraza, fa Jehovah Andriamanitra zany tsy hitantsika hoe iny Jehovah milatsaka avy any amin-danitra, fa maka olona anankiray izy hirany, ataony hiraka. Niraka ny hirako ah, zay matetika ataony Jehovah Andriamanitra io. Tsy midika hoe tonga dia fa zahay handreny Jehovah Andriamanitra zany mihitsy zay vao zahay hifidy an'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Aza manao an'izany atsika. Fa aleotsika hiaraka hizaha maloha hoe ahoana marina, tanteraka ve zao zavatra zao, fa aza manotra fotsiny ianao, zay no mba hangatako aminao le fanoherana zany, asoro lavitra mihitsy le fanoherana any mpitory fanjakan'Andriamanitra zao, ary matoy efa mpitoriana zao fanjakan'Andriamanitra zao, dia tsy maintsy tanteraka zany na tiantsika na tsy tiantsika. Zay ny hafatra, zay ho antsika voaka malagasy mankasitraka.